Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia voalohan'ny volana martsa 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 2 martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina manomboka amin'ny alakamisy 2 martsa 2024 eo a Cap Saint-André hatrany a Cap Sainte-Marie ary eo a Cap Sainte-Marie hatrany a Vangaindrano. Aherina aherbe ny ranomasina ka mety hahatratra 3 metatra na mihoatra ny haavon'ny onja. Izany tranga izany dia hiteraka fahasarotan'ny fivezivezenan-dranomasina sy faharendrehana entanina araka izany ny mpampiasa ranomasina mba hanaraka atsakany sy andavana ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany a Cap Est isorana tandrifindraona vitsy ny maraina. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina haavon'ny onja latsaky ny 1,2 metatra. Cap Est hatrany Manoro andrahoana mitsitokotokona ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina haavon'ny onja anodidina ny 1 metatra. Mahanoratra ny Tolagnaro andrahoana mitsitokotokona ibalikan'ny masoandro. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Ahatratra 20 km isan'ora indraindray ny eny atsimon'ny Manakara ny tolakandro. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina haavon'ny onja 8,7 hatramin'ny 1,10 metatra. Tolagnaro hatrany a Cap Sainte-Marie ibalikan'ny masoandro. Ho avy avaratra amin'ny akaben'ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina haavon'ny onja 1,3 hatramin'ny 2,3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany a Cap Saint-Vincent anorana tandrifindrahona. Ho avy andrefana amin'ny akaben'ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina haavon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany a Cap Saint-André anorana tandrifindrahona ny Takariva. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina haavon'ny onja 8,5 hatramin'ny 1,2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifindrahona mitsitokotoko. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 km isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny tolakandro ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Ho tony ny ranomasina haavon'ny onja ho latsaky ny 8,10 metatra. Analalava hatrany a Cap d'Ambre isy tandrifindrahona. Iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 9 km isan'ora. Ho tony ny ranomasina haavon'ny onja ho latsaky ny 8,10 metatra.